Mbola ampitsina indray no iarahana aminao anatin'izao takarivany alatsinainy fa 17 ny volana janoary izao. Manatra ny arahabatrany ary manasanao ihany koa anjony fampalam-baovao atra amin'ny farany avy hatrany ara moa reny zava-nisy ny sabotsy alina teo teny anosy teny no entina amintsika ho taterina amintsika ihany koa tanatin'ny fiandohany izao fampalalam-baovao izao ary nanao antso tamin'ny fitondram-panjakana ary amofo amin'ny voan'ny marina manoloana ny tranga fipoana grenade teny anosy kely ny sabotsy teo ny fianakaviany Kevin tovolahy kely vao roa taona monja namoiny ainy tao anatin'izay fipoana izay androany ary no nanainga tao amin'ny trano ny tetsy andrefana Ambojanahary ny razana ary nentina teny amin'ny fasandrazany teny Alasora teny antoerana moa Ravak'Andriamanala sy Stéphane Rafimanjimby mitondra ny akon'izay. Rasolofson Kevin Arnaud no anaran'ity tovolahy roa taona ity izay namony ainy no ny fipoahana grenade tranga teny amin'ny anosy kely ny alina sabotsy teo. Isy ny ray aman-dreniny ary ireo zoky mianadahy 7 sy 9 taona no niara nipoahany grenade tamin'io alina sabotsy io. Antso ataon'ny fianakaviana amin'ny tompona andraikitra ny tadiavana izay olona navandoza sy ny marina makasika ity raharaha ity. Tomatomato foana izanaka kelina io fa mba tena ho fantatra hoe iza marina ny tena tompona andraikitra tamin'ilay izy. Ao anatin'ny fanjakana ihany ve sa olona privé tena tiana io fantatra mi dia mba ho jerena koa fa natany any hôpitaly ary zao lazaina fa tsy hoe tsy manana fanafody izy nefany misy ny tena privé dia tsy maintsy manome fanafody ihany manome vola dia tena mba ho jeren'ny fanjakana kaiky fa manjary vahoaka madinika foana mivoan'izao zavatra izao tokony hoe tena ho jerena tsara zany amin'izao ilay fandriampahalemana fa ny victime dia ny vahoaka madinika foana. Fianakaviana mpivarotra ronono reto isany niara-mbony reto ka ny tovolahy kely iray 7 taona no nierendoza no izy niandry trano tamin'ny fotoana io. Mbola ao anatin'ny tsy fahatsiarovan-tena tanteraka ny zokiny izay manaraka fitsaboana any amin'ny hôpitaly amin'izao fotoana izao. Misy edra olana nefa ny fianakaviana eo amin'ny fitsaboana azy mianadahy ireo. Satria amin'izao fotoana izao ny ao amin'ny hôpitaly tsy fantatra tsony zay fandeha satria ahoara misy hoe misy fanafody nametraka ny mpitondra fanjakana rehefa atao hoe gratuit le fitsaboana nefa rehefa lasa ireo manam-pahefan'ireo dia lasa atosiko ny ao amin'ny hôpitaly zany hoe tsy satria mbola misy marary mantsy ao zao mbola 7 zany zao izy mivady ray aman-dreny dia ilay ankizy anankiroa dia ahilika zany ireo rehefa mitondra an'ilay taratasy-panafody hoe aka fanafody tsy misy zay privé zay zao fa tsy miditra amin'izany zay dia zay zany zavatra mampalahelo hoe na le vola hitsaboana tena ny verité hoe le zaza marary tanaovana any amin'ny hôpitaly rehefa tsy misy vola dia fa fahafatesana zay nefa tanileko omaly anankiroa ao dia mbola mara fa le mamasy dadany mama moa zany iny dadany iny mba afaka iny satria dadany tety fotsiny vo ka mangataka izay fianakaviana reo tompona aminareo fitondram-panjakana mba hijarenareo akaika sy sisa velona mba ho velona iara iriry aminay fa raha zao ny sanatriko misy ho voaty reo dia mampalahelo izay. Androany no nanatanterahana ny fandevenana ny Kevin izay naterina teny amin'ny fasandrazany teny Alasora.